FFPM fa telo amby roapolo angelinjato 623 ny andimy voalohany fahatelo fahaefatra ary ihany koa ny FFPM fa enina amby dimanjato 506 ao ny jaona toko fahaefatra ny andiny fahadimapolo no andeha iarahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy. Hoy Jesosy taminy andeha mody velona ny zanakao ary raha lehilahy nono ny teny izay nolazain'i Jesosy taminy ka dia lasa mody. Amen. Amin'izao alahady farany andiniantsika ny lohahevitra hoe velon'ny finoana ny mpino dia omeny fanahy masina antsika ny modelin'ny finoana amin'ity mpandaka ity. Mananjana ka marary izy ary ambavahoana ny fahafatesana dia manatona ny Jesosy izy raha vao tafaverina tao akana Jesosy. Angamba koa mety efa reny ny famantarana voalohany ataon'i Jesosy tao akana dia ny nanaovany rano odivay. Dia nanatona ny Jesosy ary satria nino izy fa mahay manasitrana ary entina amin'ny fomba mahagaga tokoa Jesosy. Dia hoy Jesosy taminy nefa hoe mandeha any ianao velona zanakao. Ary nino teny nataon'i Jesosy taminy izy ka indreny atsara ny finoana tandaparaty. Izy izao mety nieritreritra hoe tsy maintsy tonga ny an-tranon'i Jesosy izay vao afaka manasitrana ilay zanany. Kanefa no notenenin'i Jesosy izy hoe mandeha velona ny zanakao dia mandeha izy satria nino. Izay ny modelin'ny finoana aseho antsika ilay finoana nino tenin'i Jesosy. Finoana nino tenin'i Jesosy. Noantsika milay satranao zahay tompo malala ny amin'ny ohatry ny finoana ity tandapa ity. Omeo anay ny finoana tahaka ny azy, finoana tsotra, finoana mahatoky feno ny tenin'i Jesosy. Omeo anay zany fahatsoram-ponjana tsy mitaky famantarana na toroko avy aminao. Ary rehefa mandinika ny fampianarana soratra masina tokoa zahay dia asainao mino aloha izay vao mahita fahalalana. Tompo malala omeo anay ny atoky sihina ny tenin'i Jesosy na ilay mbola tsy mahita valiny azy. Omeo anay ny sy atoky ary anamaraka izay tena aminao atanjao ny finoana. Dia voninahitra tokoa ny fiainanao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.
ao amin'ny jaona toko fahaefatra ihany ny andiny fahatelo amin'ny dimampolo amin'ny anaran'i Jesosy koa fantatry ny rainy fa tamin'izay indrindra no ora nanaovan'i Jesosy tamin'ny hoe velona ny zanakao dia niny izy mba miankohona ny rehetra. Fahamarinana ambaram-perikopantsika eto fiarina dia hoe tian'Andriamanitra ina isika sy ny ankohona antsika. Iza no hoe isika? Eto izao ilay lehilahy tandava dia mino izy eo am-pianakaviana sy ny ankohonany. Fa ao amin'ny asan'ny apôstôly koa dia hitantsika Lidia eo am-pianakaviana natao batisa izy sy ny ankohonany asa 9:10. Tahaka izany koa rehefa mino mpiandry tranomaizina dia natao batisa izy eo am-pianakaviana sy ny ankohonany asa 9:30. Ao amin'ny asa 9:20 ihany koa dia mitantarana amin'ny Krispo mpanapaka ny sinagoga. Lazaina fa izy sy ny ankohonany rehetra dia mino ny Tompo. Ka rehefa mandinika ny lohahevitra isika hoe velo ny finoana ny mpino dia aza dika tsotra izao na hoe velo ny finoana ny ankohona ny mpino. Velo ny finoana ny ankohona ny mpino. Izany ilay ny ankohona ny ihany. Mba tsika mila misaotra anao izay fiangonana tompo malalo ny amin'ny lohatry tia tandapa ity. Mandinika izay fa nampahitanao mazava ny herin'ny tenin'i Jesosy tamin'ny alalan'ny fiainan'ity tandapa ity. Raha miverina tao an-tranon'ilay tandapa ka nandreny vaovao fa sitrana ilay zanana tamin'ny ora fahafito marina izay nilazan'i Jesosy tamin'ny velona ny zanakao dia nanamarina izy fa tsy kisendrasendra izany fa pirofo mivantana ny amin'ny fahefan'i Jesosy amin'ny Andriamanitra azy. Ary izay finoana tandapa izay mitondra finoana tao an-trano ihany koa. Ramanalina mametraka ny loham-pianakaviana rehetra eo am-pelantananao izay mba loham-pianakaviana afaka mijoro avy olombelona amin'andrina momba ny asan'i Kristy ka hanana hery hitondra finoana eo amin'ny hafa. Ka io ny finoana loham-pianakaviana rehetra nalana vavy mba ho finoana afaka hitondra fiovam-po sy finoana ihany koa ho an'ny ankohonany. Amin'ny anaran'i Jesosy anamanaza tahak'izany. Amen.
Alan'Andriamanitra sady voantso ny masina ho aminareo eny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Anio alahady 7 septambra alahady 5 manaraka ny Trinité. Itondranam-bavaka ny mpitandrina sy ny ankonany sady fiaraha-misakafo ny fiangonana ito amin'ny fitandremana misy atsika. Izany fotoana manokana izany dia fifaliana ho antsika ny mandray indray mandrentsika ny mpitandrina raha samy manana Rivo Malala Samuel mpitandrina misotro ronono avy ao amin'ny FJKM Nosy-Patrana. Izy no hitondra ny afatr'Andriamanitra ho antsika. Miarabanao amin'ny anaran'ny Tompo ny mpitandrina sy ny ankonany ary ny fiangonana manontolo. Saotra indrindra Tompoko tamin'ny fanekenao ny fanasan'ny fiangonana. Ny liturjia amin'ny endriny voalohany ry havana no anatanterantsika izao fanompoavahana izao. Izany dia fantokatrany amin'ny loha hevitry ny préoccupement hoe velon'ny finoanany mino. Ho fisaorana sy fankalazana an'Andriamanitra dia iarahantsika mamaky ny salamo efa voalahatra aoka hitsangana isika. Hoy ny mpanao salamo: Jehova, mipaka amin'ny lanitra ny famindraponao, miatra amin'ny rahona ny fahamarinanao. Ny fahamarinanao dia nivoatra ny fitsaranao dia toy ny lalina indrindra. Ny olona sy ny biby sanjinao Jehova. Ena tsara ny famindraponao Andriamanitra, ka miarika eo amin'ny ariko ny elatrano ny boka matavatra-tranonao ary ny fampifalinanao ampisotroanao azy. Ao misy loharanona eny, ny fahazavanao no ahitana ifahazavana. Amen. Adriana Mijo
vavaksika Andriamanitra rainay io misaotra anao zahay no ty andro menao nay ity natokana ho fankalazana ny asanao sy ny fiantsonao voninahitra sy laza ho anao mandrakizay Jehovah tomponay eo noho ny fanahinao masina mampahery sy mampatsiahana mandrakariva ny fitantananao anay sy mamelombelona lalandava ny fanantenanay ny amin'ny fiainana mandrakizay izay efa homaninao anay mankalazanao zay amin'ny fanomezanao mpitondra sy mpanompo eto anivon'ny fitandremana indrindra amin'izao andro hitondranay ambavaka manokana ny mpitandrina sy ny ankonan'izao saotranao zay no ny herinao sy ny fahendrenao nanoro azy ireo ary noho ny fitiavana sy faharetana tamina malin'ny antsonao saotranao koa zay tompo fa omenao fotoana anehoana fiombonana amin'ny fiaraha-misakafony zanakao Andriamanitra amin'ity anio ity anamafiorina ny fankatiavanay ne zany sady ho santatry ny fimbonanay eo amin'ny fanjakanao mandrakizay indrindra koa koray so fotoana zao tompo vanomaiza moninahitra anao any mangataka ny fanatrihan'ny fanahamasinao omba sy anamasina anay rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay tompony fiantsona sady fihavananay amen. Ry havana eno amin'ny fanajana ny teny manambara ny sitrapon'Andriamanitra amintsika fiangonana ho aza manary ny fahasahinareo izay misy valiny lehibe fa tokony hanana faharetany ianareo mba hahazoanareo izay lazain'ny teny fikasana rehefa vitanareo ny sitrapon'Andriamanitra ary ny oloko marina dia ho velon'ny finoana fa raha miemitra izy dia tsy sitraky ny fanahiko amen. Zay no tsy mahatoky ny teny nampanantenainao ary tsy indraindray ihany koa no kivy sy miemitra rehefa tonga ny fitsapana ary manadina fa ny marina dia velona amin'ny finoana tsy vitany mandrakariva ny maharitra amin'ny lalan'ny fahamarinana fa mazana manaraka ny sitraponay sy ny fomba n'izao tontolo izao azy izahay mamirafo aminay Jiova miteninao sy amaran'i Jesosy Kristy ny fonay ary ampio zahay hanana herim-po vaovao sy faharetany mba hafitahana ny sitraponao isan'andro tano zahay fa tsy mahatananao ary toany mandrakariva amin'ny fanahy-masinao mba tsy hiverin-dalana fa hifikitra amin'ny finoana izay manome ainanay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mpamonjy sy
mpanavotra anay nanaovana izam-bavaka fonana izany. Amen. Vavaka ny andriamantsika ariavana mpamela eloka ny tompontsika ariavana ko raiso amin'ny fifaliana sy amin'ny fanantenana eo am-pitsanganana ny famelan-keloka omen'ny tompo ho atsika. Ary ny olonao rehetra ho marina avokoa anana ny tany ho mandrakizay izy eny ho volomaitso eo amin'ny sahako asan'ny tanako ho fampiseho amboninahitra. Ambara amin'ny anaran'ny tompo fa voavela ny elokareo noho ny anaran'ny masina midy aran'ny tompo. Amen. Voavela eloka riavana dia samy manambarany finoana eo anatrehan'Andriamanitra sy eo anatrehan'ny namany. Ko fijoroantsika vaolombelona sy fanambarana ny finoantsika dia isika hiaraka nona ny fanakempinoana ka ny larana faefatra no ataontsika. Manambara ny finoantsika ny Jesosy Kristy tsika dia araka ny tenin'ny Jaona mpanao batisa hoe indro ny zanak'olon'Andriamanitra izay manaisitra ny fahotana izao sy araka ny teny nataony Andrea hoe efa nahita ny Mesia izahay sy araka ny teny nataony Natanaela hoe rabi eo ianao ny zanak'Andriamanitra ianao ny
mpanjakany Israely sy araka ny teny nataony Samaritana hoe ny tenanay no nandreka fantatray fa izy ny tompo sy araka ny teny nataony Petera hoe ianao ny Kristy zanak'Andriamanitra velo ianao ny manana ny fiainana mandrakizay ary araka ny teny nataony Tomasy hoe tompoko sy Andriamanitra. Amen. Yeah.
amin'ny anaran'ny tompo ko amin'izany ry raha lamalalako dia miorena tsara aza miova ary mahafabe mandrakariva amin'ny asan'ny tompo satria fantatrareo fa tsy foana tsy akory ny fikilaizana ana ao amin'ny tompo. Korintiana voalohany toko 10 ny andininy fa 7:20. Izany tena Andriamanitra zany no entinay miaraba anareo efa mianaka. Eny ny ankonana rehetra zany izay ao amin'ny mpitandrina. Ry raha malalako kanefa ianao dia anabavy malalako. Noho izany dia ny ao amin'ny DM no ende entsika miaraba azy ireo. Hoy ny ao amin'ny DM amin'ny anaran'ny tompo ko amin'izany ry havako malalako aoka ianareo iorona mafy tsy ho voahozongozona efa be kokoa hatrany ao amin'ny asan'ny tompo satria fantatrareo fa tsy foana tsy akory ny fisasaranareo amin'ny fanompona ny tompo. Korintiana voalohany toko 10:20. Ry havana mahay fahabe mandrakariva misy fampanantenana ao ary misy fanantenana velona. Ny fananana io fanantenana velona anaty io no mandrisika hanao asa bebe kokoa miorona amin'ny finoana sy fanantenana ny fanaovana ny asa. Poy ny tompo atoky ianao satria misy fanantenana eny hijery manodidina anao ianao ka handry tsy amina ia. Joba toko 1:10 ny andininy 7:20. Mahay fahabe manao mihoatra noho izay asaina hatao amin'ny abetsahana sy ny atsarana. Poy ny tompo ary nazovy no aneranao handeha maily ray mandehana miaraka amin'ny maily roa. Mateo toko 10 ny andininy fa 1:20. Noho izany ry havana mahereza ary mahatanjaa fa mbola lavitra ny dia. Manaraka dia hoe mahafabe mandrakariva tsy miserana fotsiny zany fa maharitra asa ilana faharetana sy fiaretana ary asa mihatsara hatrany. Ary hoy ny tompo hoe ary ho alan'ny olona rehetra ianareo noho ny aniarako fa izay maharitra hatramin'ny farany no vonjena. Marka toko 17 ny andininy 17. Mahay fahabe amin'ny atsaram-panahy voazatoetra manana fohonena ny hafa tsy omena ny mahereza fotsiny ny olona fa manomeza. Efa manao izany ianao ka toizo fa tsara azo omena mahereza fotsiny zany ny olona ry havana fa meo izay ilainy. Ny avatsika mitandrina dia fa manantanteraka izany zany asa fanompona tsara izany. Ary ny tompony mpanompo izany dia omena azy ka nandefa azy sady namoy ny trosa taminy. Araka Mateo toko 7:20 ny andininy fa 7:20. Mahay fahabe asa atao amin'ny fifaliana zany ary fifaliana mifindra amin'ny hafa izay anaovana ny asa mba hitombo noho ny ataoko ny firavoravonareo ao amin'ny Kristy Jesosy amin'ny ankanesako aty aminareo indray. Filipiana toko 1 ny andininy fa 4:20. Dia ho avy amintsika ny mpitandrina anome fifaliana antsika izy amindra fifaliana amintsika izy amin'ny zavatra rehetra sy ny asa rehetra zay tanterahany amintsika. Koa manana valim-potio menanao ny tompo ry havana ary tsy foana ny fisasaranao amin'ny fanompona azy fa voasokatra any an-danitra ny anaranareo. Dia ho an'Andriamanitra reny voninahitra. Amen. Aoka hiara-mitsangana fiangonana hitondram-bavaka isika ny ray aman-dreny mpitandrina amin'ny vaty sy ny ankonany. Vavaka isika. Andriamanitra rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay. Misaotra anao izay amin'ny alehiben'ny famoram-po sy ny fitiavanao anay manana izao anjara fotoana ty fanompoavavahany ty tondranam-bavaka ny ray aman-dreny mpitandrina miasoa mivaty sy ny ankonany eo anatrehanao. Raha kofilay raha nalatsaka ao Kalvaria io ankonany io Jesosy Kristy tomponay mba adio afa-keliko afa-pahotana sy izay rehetra manavesatra azy amin'ny fiainany manontolo tompo. Ianao Jesosy Kristy no andio izany. Dia mangataka ny fananao masiny zahay mba homba azy sy ny ankonany
fenoy ny fanahy ny fahendrena sy ny fahazavan-tsaina mandrakariva izy ireo fenoy ny fanahiny fahalalana anao sy hitombo indrindra koa tompo amin'ny fahalalana sy ny fahatahorana anao Andriamanitra rainay fa indrindraindrindra ahay mizara miteny ho fampiorenana ny finoany ny fiangonana sy ny sampana rehetra eto amin'ny sampana velona rehetra eto amin'ity fiangonana ity ahataona olona maro ho anao Jesosy Kristy tomponay dia tafio hery izy ireo tafio fahasalamana tafio tanjaka koa dia ireo zanany sy ny taranaka izay mbola ho avy Andriamanitra rainay dia ianao no anambina azy ireo koa na ny fianarana na ny asa na dia ny adidy amanandraikitra izay ampandreketinao azy amin'ny fiainana dia izany vavaka izany Andriamanitra rainay dia mba hangatahanay feno hangatan'ny fiangonana aminao mba ho tanteraka ao amin'ny ankonany pasteur Miarso mivady sy ny zanany io dia ifanahy masino aza mba mandao na mahafoy na mahasaraka azy ireo amin'ny anaranao Jesosy Kristy tomponay no hangatahanay sy anaovanay izany vavaka izany misaotra Andriamanitra ray io amen afaka mipetraka amin'ny fiangonana arak'izany solotenantsika rehetra izay manatrika eto dia andray tanana azy mivady sy ny zanany ny zahay ary wankatoavin'ny tompony ny zavatra izay ho tanteraka sora tompoko Fiavana malala rehetra amin'ny tompo mbola ampitomboana ho aminareo ny famindrampo sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy lay tompony fiantsoana. Mijoro mamaly ny tenin'ny fiangonana nentin'ny mpitantsolatry ny fivoriana ao amin'ny braony fitandremana nomban'ireo tompon'andraikitra samihafa tamin'ny fandraisan-tanana. Ho zaraiko roa riavana ity fandraisam-pitenenana ity. Ny voalohany izay tsy azo lalovana ary manery dia ny fampitodiana antsika amin'ny tompo manoloana ny fiainana sarotra sy mampalahelo izay nolalovantsika tamin'ny herinandro iny. Ary ny faharoa araky ny teo dia valiny afatra nentin'ny fiangonana manodidina ity fahatsiarovana ny mpitandrina sy ny ankonan'ity ho amin'ny fampaherezana sy ny fanohanana. Voalohany miara-manaiky isika fa tena fotoan-tsarotra no lalovan'ny firenena tsy vao tamin'ny herinandro iny ihany fa tamin'ny lasa rehetra. Manamafy ireo afatra izay natolotra antsika avy amin'ny ray aman-dreny mpitarika antsika eo anivon'ny FFKM. Manamafy sy manantitra ny afatra avy amin'ny birao mpiandraikitra foibe tamin'ny alalan'ny taratasy hitantsika any amin'ny tambajotra sosialy samihafa. Ary eto dia mananatra, mampahery, manome fanantenana antsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ry havana. Mananatra voalohany indrindra
mba hitodika amin'ny fampihavanana sy ny fampaherezana ny hetsika rehetra izay ataontsika na iza isika na iza ary na aiza misy atsika na aiza misy atsika ninona ijorontsika ao anatin'ireny fivoizan-kevitra samihafa ireny fihavanana fifampaherezana fandalana koa ny mahaolona sy ny sotoavana maha-kristianina sy maha-malagasy ny faharoa ao anatin'izany dia mampieritreritra antsika ny hoe iza moa ny ao ambadika izany hetsika izany samy manana ny valiteniny isika fa rehefa mahita ireo trangan-javatra samihafa dia ndeha holazaina hoe Jesoa ny ao ambadika io Jesoa miantso ireo tanora izay niravaka teny mamofady tao anatin'ny hetsika Jesoa miantso antsika izay namaly ny fanentanana ilay sary maninona misatroka karana misatroka tena ao anatin'ny fahafatesana riavana ny tontolo misy antsika miantso antsika andray ny fahavelomana ao amin'i Jesoa izany hetsika rehetra izany aza atao hoe ranona na ranona na ranona fa andao hitodika amin'i Jesoa lay tompo ny fahefana lay tompo ny fiainana lay tompo ny fiainana vaovao lay tompo ny filaminana ary loharano tsy mety ritra ary tsarovy ny teny ao amin'ny salamo fahatelo amby telopolo andiny faharoa ambin'ny folo manao hoe sambatra ny firenena manana an Jehova ho Andriamanitra mba ho tovin'Andriamanitra amintsika izany raha hitodika amin'Andriamanitra isika tsirairay avy ny manaraka riavana dia fankasitrahana ny fiangonana voalohany ianareo isan'ambaratonga tarian'ny birao ao ny mandrafitra ny mpievitra raha ianareo dekona loholona sy olotena isa-tsampana ao ianareo mpandray ny fanasan'ny tompo eo indrindra koa ianareo vahoakan'Andriamanitra vita batisa sy mpiara-mivavaka misaotra ny amin'ny fiara-mientana eto amin'ity fitandremana ity araka ny fandaminana samihafa izay tarian'ny birao mpiangonana antsika miaraka amin'ny mpitandrina misaotra ny amin'ny fiezahantsika anatotosany adidy masina miandry ny fiangonana amin'ny fitoriana ny filazantsara fanompoana atao anatin'ny fiangonana sy fijoroana vavolombelona eny amin'ny fiarahamonina samihafa misaotra ny amin'ny fanohanana ataonareo ara-kevitra indrindra ny ara-bavaka sy ny fampahitsivana ny solatra masina izay heverinareo fampaherezana ny mpitandrina amin'ny fotoana mety ny lany izany mankasitraka ny amin'ity fotoana manokana ity iarahanareo manamarika izany fiompona mpanompoana amin'ny mpitandrina sy ny ankonany izany ny amin'izay efa vitanareo dia ankasitrahana atolotra eo anatrian'ny tompo ny amin'izay mbola ho tanterahanareo dia ho voninahitr'Andriamanitra indrindra koa ary manaraka izany dia mankasitraka riavana ny amin'izay vavaka nasandratrareo hatramin'izay tsaroana mipaka eo amin'ny fanoloran-tenanay izany vavaka asandratrareo izany misaotra ny amin'izay mety ho fandeferanareo amin'ny tsy fahatanteran'ny mpitandrina sy ny ankonany ary manantena indrindra fa noho ny fahasoavan'Andriamanitra dia ho tanterahany amintsika fiangonana ny teny manao hoe ny heriko tanterahana amin'ny fahalemena ampoanao ny fahasoavako voaray ny afatrahana ampitondrainareo ny mpitantsolatra ny fiangonana maefabe mandrakariva amin'ny asan'ny tompo ary mamaly izany izahay mianakavy manao hoe inty aho tonga ao amin'ny oronam-boky no nanoratana Hebreo 10 ny andininy fahafitoriavana ny amaranana eo anatrihan'ny zavatra ataontsika fiangonana na ny tsy hita maso na ny hita maso dia teny firarintso sy firariana fahombiazana fitahina avy amin'ny tompo araka ny Filipianina 4:9
20 efa tsara hotsika tsara manao hoe Andriamanitra ho atanteraka izay rehetra tokony ho anareo araky ny hareny amin'ny voninahitra ao amin'ny Kristy Jesosy. Ny tompony ombantsika, ampaheny antsika ary mbola amelona ny finoana ao anatsika ijolontsika amin'ny asa tsara rehetra. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Amen. Tumpunayo detu isahar detu tumpunayo detu isahar avibahanagi amatasana. Araka izany ry ankizy sy tanora eto amin'ny fiangonana dia fotoana natokana ho anareo. Izao fotoana ankehitriny izao hitondrana ny afatra ho anareo rehetra ka andeha isika hivavaka izao. Andriamanitra misaotra anao zahay noho ny amin'ity fotoana ity izay ahafahana mitondra afatra ho an'ny ankizy sy ny tanora avy aminao Andriamanitra, koa sokafy ny fon'izy ireo, sokafy ihany koa ny sain'izy ireo mba hatakatra sy handray tsara zany afatra izany. Dia ataony amin'ny anaran'i Jesosy zany vavaka izany. Amen. Ndeo hipetraka ianareo. Ny tenin'Andriamanitra hitondrana afatra amin'ity an'ity ry ankizy sy ny tanora eto amin'ny fiangonana dia ny Habakoka toko 2. Ny Habakoka toko 2 ka ny andininy 4 tapany farany. Ny Habakoka toko 2 ny andininy 4 tapany farany. Iandro kely vetivety sika satria ny manana finday zao dia vetivety dia mahita izany fa ny manana baiboly taratasy elaela kokoa. Habakoka toko 2 ny andininy 4 tapany farany. Iarahantsika rehetra mamaky matsy io tenin'Andriamanitra io. Rehefa miara mahita ary isika rehetra zao dia maky izany amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe fa ny marina no velon'ny finoany. Amen. Izany tenin'Andriamanitra izany ary ankizy sy tanora no hitondrana afatra ho anareo amin'izao alahady maraina izao. Afatra lehibe ho antsika rehetra amin'izao vanim-potoana ankehitriny izao manao hoe ankizy sy tanora marina. Ankizy sy tanora marina. Ahoana ary izany ankizy sy tanora marina izany araka ity tenin'Andriamanitra ity. Rehefa nydinihana tsara io teny hoe marina io ry havako. Ankizy sy tanora dia ireto teboka 3 reto no raisina tsoahana avy amin'izany. Ny ankizy sy tanora marina dia ampy fifandraisana amin'Andriamanitra. Ampy fifandraisana amin'Andriamanitra. Zany tanora ankizy sy tanora ampy fifandraisana amin'Andriamanitra zany dia mivavaka na koa mpivavaka. Zany hoe miresaka amin'Andriamanitra, mitantara amin'Andriamanitra ny fiainany rehetra, mitantara amin'Andriamanitra ny fiainany rehetra. Ohatra, andeha hianatra ny ankizy sy ny tanora dia mitantara amin'Andriamanitra manao hoe Andriamanitra, andeha hianatra zao, taio aho, ampio aho. Zany hoe mitantara amin'Andriamanitra. Rehefa anao zavatra anankiray dia mitantara amin'Andriamanitra mialoha izay ho atao sy atao. Izany hoe ampy fifandraisa amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka. Fa eo ihany koa ampy fifandraisana amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fiainona ny tenin'Andriamanitra sy ny famakina ny tenin'Andriamanitra.
amin'ny alalan'ny fitaovatserasera maro samihafa zany, amin'ny alalan'ny radio zany, amin'ny alalan'io baiboly vakitsika eo tanantsika io zany, dia mamaky sy miaino zany amin'ny fotoana rehetra tokony anaovana izany, na eny an-dalana na any anaty fiara fitateram-bahoaka na any an-trano, dia azo atao hatrany izany miaino sy mamaky ny tenin'Andriamanitra izany, indrindra fa aty am-piangonana toy izao. Fa ny ankizy sy ny tanora amin'ny marina koa dia ampy fifandraisana amin'ny ray aman-dreny, ampy fifandraisana amin'ny ray aman-dreny, ampy fifandraisana amin'ny mpampianatra, ampy fifandraisana amin'ny namana, ary mora mifandray amin'ny olona rehetra. Zany ny ankizy sy tanora marina araka ty tenin'Andriamanitra no vakitsika teo ty, mifandray amin'ny ray aman-dreny. Rehefa tonga ao an-trano dia mitantara amin'ny ray aman-dreny ny zavatra natao, amin'ny fifandraisana amin'ny ray aman-dreny. Rehefa misy olana mitantara amin'ny ray aman-dreny, toy izany koa ny amin'ny mpampianatra, ampy fifandraisana amin'ny ray aman-dreny, ny mpampianatra, ny namana, ary mora mifandray amin'ny olona rehetra ihany koa. Fa ny teboka fahatelo farany, ny amin'io ankizy sy tanora marina araka ny tenin'Andriamanitra ty, dia ankizy sy tanora manaja lalàna, manaja lalàna, manaja ireo fitsipika maro samihafa izay apetraka ny ray aman-dreny, apetraky ny any am-pianarana, apetraky ny fitondrana sy ny fanjakana amin'ny lalàna maro samihafa izay arahantsika, ohatra lalàn'ny fifamoivoizana, miampita amin'ny tsipika fiampitana ohatra. Izany dia mila ajainy zany amin'ny fotoana rehetra. Rehefa apetraky ny ray aman-dreny hoe amin'izao miala atao trano, amin'izao mody, amin'izao manao raharaha, dia ajainy ireny fitsipika sy lalàna maro samihafa ireny mba ankizy sy tanora ho marina ianareo. Zao ary ankizy sy tanora, raha mbola tsy ampy tsara zany mahamarina anao zany, fa efa nataonao ihany ireo, dia tohizo zany ary mieza mafy mba ho marina eo anatrehan'Andriamanitra. Ho an'ireo mahatsapa fa toa mbola tsy marina aho zany, dia mifandraisa amin'Andriamanitra, fa ho ampiny Jesoa ianareo mba ho marina eo anatrehany, ary dia atao visanandro sanandro zany mba ho tanora marina isika. Fa raha izany tokoa no ataontsika, dia ho mariny finoana tokoa ianareo rehetra. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Amen. Vavaka isika. Andriamanitra ao misaotra anao zay no ny teninao zay nomenao ny ankizy sy ny tanora eto amin'ny fiangonana, fa amin'ny fotoana rehetra zay iainan'izy ireo dia hiezaka ho marina eo anatrehanao. Izy ireo no ny amin'izany afatra nomena ho azy ireo zany, dia ampio hatrany izy ireo fanamasana, tario hatrany izy ireo. Zany ny vavaka ataonay amin'ny anaranao Jesoa. Amen. Ivavaka isika. Andriamanitra rainay io, rainay amin'ny alalan'i Jesoa Kristy tomponay. Misaotra anao zay raha tonga amin'izao fotoana andrenesana ny teninao sy andraisana ny afatrao. Mangataka ny fananao masina zay tompo, mba omba ny mpamaky teny sy omba ny mpanomponao izay hitondra ny afatra avy aminao. Fa indrindra koa tompo, ny fananao masina no anokatra ny fo amam-panahinay, mba ahaizanay mandray ny teninao ho teny fiainanay, ka dia ho velon'ny finoana anao tokoa izahay
ry jesosy kristy tomponay amin'ny anaran'ny tompo no angatahanay sy anaovanay izany vavaka izany misaotra Andriamanitra ray io amen. Iaraka maky sy iain'ny soratra masina isika ao amin'ny fanekena taloha bokyny Abakoka toko 2 andininy 3 sy 4. Rehefa hita dia ho vakiana amin'ny anaran'ny tompo. Fa ny fahitana dia mbola ho amin'ny fotoanandro ary mikendry ny farany izy ka tsy ho diso. Eny na dia mitaredretra aza izy andraso ihany fa ho avy tokoa izy ka tsy hijanona. Indro feno avinavina ny fanahin'ireny fa tsy mahitsy ao anatiny fa ny marina ho velon'ny finoany. Ho toizantsika ny famakinan'ny soratra masina ao amin'ny fanekena vaovao. Filazantsara araka ny Jaona toko 4 andininy 4 ka hatramin'ny 4:50. Ary ho faranantsika ny famakinan'ny soratra masina ao amin'ny epistily ho an'ny Galatianina toko 3 andininy 10 ka hatramin'ny 4:40. Amin'ny anaran'ny tompo. Ary tonga tany Kana any Galili indray Jesosy dia tany amin'ilay nampodin'ny rano Odivay. Ary nisy tandapa anankiray izay nanana zanaka lanarary tany Kapernaomy. Ary rehefa reny fa Jesosy efa tonga tany Galili avy any Jodia dia nakany aminy izy ka nangataka azy mba hidina sy hanasitrana ny zanany satria efa ho faty izy. Dia ho Jesosy taminy, raha tsy mahita famantarana sy fahagagana ianareo dia tsy mba mety iny mihitsy. Hoy ilay tandapa taminy, tompoko, midina re dia mbola tsy maty ny zanako. Hoy Jesosy taminy, andeha mody, velona ny zanakao. Ary lehilahy ninony teny izay nilazain'i Jesosy taminy ka dia lasa nody. Ary noho nidina izy dia niantsena azy ny mpanompony ka nilaza fa velona ny zanany. Ary izy nanontany azy ny ora izay nanaretany. Dia hoy ireo taminy, omaly tamin'ny ora 7 no nialan'ny tazo taminy. Koa fantatry ny rainy fa tamin'izay indrindra no ora nanaovan'i Jesosy taminy hoe velona ny zanakao. Dia nino izy ambany ny ankohonany rehetra. Izany no famantarana faharoa nataon'i Jesosy fony izy tonga tany Galili avy tany Jodia. Fa izay rehetra amin'ny asan'ny lalàna dia eo ambanin'ny fanozonana. Fa voasoratra hoe voaozona izay rehetra tsy maharitra mankatoa ny zavatra rehetra voasoratra ao amin'ny bokin'ny lalàna. Ary hita marimarina fa amin'ny alalan'ny lalàna dia tsy misy olona hamarinina eo anatrehan'Andriamanitra fa ny marina amin'ny finoana no velona. Ary ny lalàna tsy araka ny finoana fa izay mahatandrina izany no ho velona aminy. Kristy nanavitra anay tamin'ny ozon'ny lalàna satria tonga voaozona monjy anay izy. Fa voasoratra hoe voaozona izay rehetra miantona amin'ny hazo. Mba ho tonga amin'ny jetilisa ny fitahinan'ny Abrahama ao amin'ny Kristy Jesosy ary mba ho raisintsika amin'ny finoana ny teny fikasana ny amin'ny fanahy. Amen.
Tutukurure apitumbu Nifinuna Ninaseru Tutuia Mani Fokusi Kunukubunu Uvelu Ninda Uvelu Ninda Uvelu Ninda Inu Wanotuku Kutezosiku Penutukia Uvelu Ninda Uvelu Ninda Uvelu Ninda Uvelu Ninda Uvelu Ninda Uvelu Ninda Mbola hoampitombona ho amintsika mandrakariva riavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika mamarana ny loha hevitra amin'ity volana septambra ity sika riavana satria tsika amin'ny herinen'io dia andeha volana vaovao indray. Ary ny loha hevitra izay no banjintsika nandritra ity volana septambra ity dia ny hoe velony finoana ny mpino. Ary maro ireo fanazavana izay efa nentina ny mpitandrina sy ireo mitondra hafatra tamin'ny tenin'Andriamanitra ny amin'izay heverina ny hoe velony finoana ny mpino. Ary ny finoana dia samy manana ny azy ny olona tsiraray avy na mpino izy na tsy mpino izy na mino izy satria ny finoana dia tsy afaka misaraka amin'Andriamanitra. Ny finoana tsy afaka misaraka amin'Andriamanitra ka na tsy mihinan'Andriamanitra ary izy dia zay ninona dia zay ny finoana. Ny olona tsy mihinan'Andriamanitra zany dia manana ny finoany. Dia inona ny finoany? Tsy mihinan'Andriamanitra izy. Zany hoe ny olona rehetra zany dia samy manana zay finoany ary samy manana zay heveriny ho finoana. Fa mampiavaka ny kristianina ihany koa sanefany manoloana an'ireo fivavahana maro samihafa maneran-tany dia miainga amin'ny finoanan'Andriamanitra. Zany hoe manaiky ny fisian'Andriamanitra ny mpino kristianina na izy na iza rehefa mitonina ny tenany ho kristianina izy aloha dia manaiky fa misy Andriamanitra. Ka andeha hojerevantsika ny epistily an'ny Galatiana toko 3 zay novakiny ny mpanompo teo ihany. Fa te ampitodika antsika ry havana satria atao voambany masotsika io boky ny Galatiana toko 3 io. Te ampitodika antsika ry havana fa teny mafy ho an'ny mpino no ataon'ny Paoly apôstôly amin'ity Galatiana ity. Raha misy teny maharary indrindra mety tsy ho zakantsika indrindra dia nilazan'ny Paoly apôstôly ery amin'ny andininy voalohany hoe ry Galatiana adala. Adala hoe zany mafy indrindra raha ambara ao amin'ny soratra masina ka nanambarany hoe ry Galatiana adala. Mba amitenena anganao n'olona kansineo ka adala ianao sy tonga dia fa tanana tsy vokona amin'izany a dia fa velao any velao any. Fa izao ry havana fa manino ny Paoly ny teny an'izany rehetra izany satria tsy niorina tamin'ny finoana ny kristianina tao Galatia
ka nanjary lasa olona no arahina fa tsy lay Andriamanitra lay filazantsara lay Jesosy Kristy no inona fa lasa lay olona ndray no inona ary tsy gaga ary havana raha laza ny mpanompo anankiray misy toby anankiray izay malaza ny faharimena dada Daniel zany dia fantaritsika zany mpanopon'Andriamanitra izany natson'Andriamanitra tanora le pastora Daniel dia zao no ataon'Andriamanitra zao ny bisika tamin'ny alainy anao Daniel fa tsy Jesosy tsony nitazana fa izy dia anao andrandray misy fiheverana azy zany fa andeha alaintsika amin'izay azy lay tenin'Andriamanitra eto misy rehefa mamaky an'io Galatian'io anareo ty tsy hoarana nampotoana daholo tsika maky an'io an'io fotoana koa moa agapera teo tokony ho falifaly zany agape zany ane faly zany fa tsy olona moto be dia nyko voakapoka eo tsika tsy zany makaty amin'ny fiangonana tsika tsy olona voakapoka tsika makaty amin'ny fiangonana fa zavatra telo no hitantsika ato zao ry havana rehefa mamaky any Galatian'io tsika ka ny andininy fa efatra zao ny zavatra hitantsika ao hitantsika eo voalohany fitahiny hitantsika eo faharoa i Abrahama hitantsika eo fahatelo finoana jero tsara fa rehefa mamaky an'io Galatiana ray manontolo toko fahatelo io nareo dia reo zavatra telo reo no miaraka foana fitahina i Abrahama finoana fa nahoana mo Paoly no mandray an'izany teny izany ka averimberina eto tsotra ry havana isika hevitsika protestant calvinisme dia manaraka ny fomba fampianarana abrahamisme itsika zany tsy Mosesy ny a Mosesy dia famantarana ny andehanana tsy tsika tsy Mosesy mitady famantarana ny a Mosesy dia iny misy romeny dia indro ny teny dia rasa bibilava dia metena dia misaraka ny ranomasina famantarana daholo zany a Mosesy zany noho na raha vavy katolika manaraka an'izany fomba Mosesy zany fa ny protestantisme ry havana isika olona protestanta dia abrahamiste zany hoe manaraka ny fiainy any Abraham sika ka ny andrianantsika dia zao mandeha amin'inony finoana mandeha amin'ny finoana zay anandrahan'Andriamanitra anazy dia mandeha finoana ny andehany any Abrahama niala tao ora-kaldiana mandeha ny an-tany zay mbola tsy fantatra finoana zany finoana nanekeny Andriamanitra nenekeny Abrahama ny zanany Isaka atao fanatitra an'Andriamanitra finoana zany fa mba eritrereto hoe zanako zao no hoe andao alaina ozy Andriamanitra vonoana na tsisy mantakizay zany aloha any any fa zao rehefa manana ny finoana an'Andriamanitra ianao dia tsy azo ozongozoniny zany olo tery ny finoana marina dia tsy azo ozongozonina eo zany no ahitantsika ny hoe fa hoana ary ny ainana amin'izany finoana zany lasitra anankiray zay hanovozana ny olona hanony tsara dia ny finoana ny olona manana finoana marina no afaka manao asa tsara marina ary eo ry havana mitaritana ny saintsika kristianina mba tsy voazongozona misitsy ny finoana ao nan'Andriamanitra mba tsy voazongozonao mihitsy fa lay Andriamanitra vavanao Andriamanitra velona ary manambara ny tenany lay antrim-pisina mety eo hoe Jehova matsy
dia tetragramme izy io any hoe amin'jareo jiosy a dia tsy fiteny loatra zany fa ny hevitry ny teny hoe Jéhovah ny dika ny teny hoe les piscines les êtres l'existant ko matoa amin'izy zany dia ny fisian'Andriamanitra zay inoko ary zay zava-dehibe indrindra ry havana no hoe ny fanekenao fa misy Andriamanitra ary minonao fa Andriamanitra miaraka aminao a zay ny zava-dehibe indrindra fantatra fa tsy mora mampiona amin'ny olona amin'Andriamanitra mba hanaiky ny fisian'Andriamanitra ary eo ny sarotra ny asan'ny mpitandro tono ny olona hanaiky fa misy Andriamanitra tsy mora zany sarotra zany na dia misy fiangonana zao ary any mitona ndray misy Andriamanitra zay mivavaka amin'ny hoan'io nareo mbola tsy manaiky an'ny olona adevitra be moa zany resaka zany resaka famadiny io tato aty avela hoan'ny resaka iny fa zao fotsiny zavatra tsaroko ry havana no tafika masina anankiray zay tany faritry faratsio ampanefena dia zao no zava-misy tao ry havana fa vita ny tafika masina dia nitsangana amin'izay ilay katekista pasteur Rivo eno a zao a tandre sao dia ndefasanareo mpitandrina tsy tia famadiany zahay raha ty marina mpitarina sy tia famadiana ony dia davin-drareo mba heverony hoe zany dia aza gaga raha osy Paoly apôstôly hoe ry Galatiana adala ray zany zay tandreo ny finoana marina fa hitantsika ihany koa zany fa tsy mora ny mitona ny olona ao amin'Andriamanitra raha tafafantarina aminy hoe inona moa ny vokatry ny finokan'Andriamanitra zao ry havana afaka mandeha amin'izay tiantsika le isika eo fiainana zao amin'ity Galatiana ity ma tsy mampianantsika zavatra maro rehefa vakintsika io efa natsona tamin'inona nareo efa natsona tamin'ny fahafahany anareo ry rahalahy ry anabavy moa zany teto ohatrana fahafahany areo ry anabavy kanefa aoka tsy nareo naraka n'inona naraka ny nofo zany fahafahana zany fa mifanompo amin'inona fitiava asaina mifanompo amin'ny fitiavana ny olona mino an'Andriamanitra ka tsy fanantenany zavatra ny fitoamana ny olona ao amin'Andriamanitra fa ny fitoamana ny olona ao amin'Andriamanitra dia manambara fahavelomana fa mijery any amin'ny Salamo fahatelo amby fitopolo tsika ry havana fa manam-potoana nareo mba jereo ihany reny raindray ay tonga dia hay mo tsindrainay iny ary tsy maninony fa manam-potoana tsika jereo ihany fa ozy hoe very zay lavitra an'Andriamanitra fa inao akaikinao no mahatsara fa jereo tsara lay jauna toko fahaefatra teo a inona zava-misy ry havana zanakalahy fasakan'inona ho faty fa rehefa nanatina ny Jesosy lay tandapa inona vokany fahavelomana ampiona amin'ny Jesosy ny olona mianana inona izy fahavelomana zany ry havana notatsika eo ary zay ny asa sarotra amin'ny mpitandrina lay mampiona ny olona amin'Andriamanitra izy aminareo reo zao mba saly za tsy mbola teny zay tamin'ny paster io mihitsy no paster miarosolo dia zao lazaiko anao efa retirety efapolo taona nampitandrina io efa sola zao na alina rita foana tsy maninona fa izao ny 90 isan-tsato ny olona tonga ao aminao dinona zao ny lazainy olana tsisy fifaliana mihitsy tonga ao zay no zao pasteur marary ihany marary ny tokantranonay sahira ny zafabidy zanaka izao matahotra ihany ty robaroba medebe ty dia inona atao pasteur
rehefa voazara zay maninona izy maivanisa fanao maninona mavesatra zany ny asanapitandro manray mivesaka rehetra fa za kosa dia mampianatra anao androany anio pasteur rehefa tonga ny alina za mono mba nataoko dia mba za raika aminareo ihany inona ny zavatra nataoko rehefa tonga ny alina bedebedy manteo tontolo olana to Jesosy hoe avianareo zay minona miasa fasatsy mavesatra za mianao inona dia matory ariavana dia zao nalaoko atao alohan'ny natoriana ataovy zao tsy ho an'ny pasteur ihany fa antsika rehetra zay Jesosy no ny vita fa velao aninona fa velao atory ka inona indray no ataonao ao e amony tena amony tena zay no vita Jesosy dia velao aninona ka taiko dodolo ny zavatra misy zao nisy tao Jesosy zao dolo nisy tao Jesosy zao nisy tao Jesosy zao dolo zava nisy tao Jesosy tantaraka dodolo vita Jesosy velao zay Jesosy fa velao zay aninona satria manakina an'le fiainanao misy ianao am'izay fotoana zay amin'ny Jesosy mamaha izy mama ny olanao Jesosy Kristy riavana azay riavana no antony zao fitondranam-bavaka amin'ny mpitandrina izao zao sa fanompona ataon'ny tantararetin'io zao dia zao no hoe ianao no mitondra ny afatr'Andriamanitra ianao mampiona ny olona amin'Andriamanitra adidinao zany na inona zavatra misy eo amin'ny fiainanao adidinao zany zavatra tsaroko ndray maka riavana matondra fiangonana tany anindran-tany tany amin'ny faritra atsanan'iny fa zao zavatra tsaroko zavatra tsy zakan'ny olona rehefa dinina raha vao tsy okely mpitandrin'io dia zao no nataon'ilay secrétaire amin'ny fiangonana tsy hitanareo tesotro fitiavana reo zany sotro hitanareo fitiavana zany tsisy an'izany teto zao no tenen'ilay secrétaire amin'ny fiangonana zay taminay tany vadiko ny asa tany Bernona Ambatomanoana tany dia manamangy any vadiko ako vadiko veo ariko any dia raha sa tany riavana dia fa tafaverina dia zao no lazain'ilay secrétaire amin'ny fiangonana zao zava-dehibe aminay pasteur fa tsy manina fa mandehany anao alohan'ny mandinina fa zao rehefa tonga eto ianao tandremy ianao voaka amin'ny alina fa ahoana ho matonga ny fisianao sy ny fahitana ianao fa ao an-trano ianao dia antoka aminay fa misy mpiay izahay tena tafaletika tao anatiko izany riavana izany tsy zakan'ny olona zany mety ampitandrina tsy hita ao an-trano ny tena mahasahirana azy nefa tsy mora ny ajampitandrina tsy mandeha anao amin'ny alina ndraindraika atsony olona ndao anao hiasa sapairetra tsy andeha anao tsy lazain'ny olona nokonlananao fa izao tazolonay finoana riavana zavatra ampianarin'ny tenin'Andriamanitra antsika eto riavana dia izao voalohany indrindra no hoe mandeha amin'inona finoana takan'izy Abrahama faharoa ilay finoana ny Abrahama zao andraisanao fitahina ananao fitahina ty nanana fahavelomany ianao rehefa miaraka amin'Andriamanitra fitahina ngia no azo le kapiteny itandapa rehefa anatina an' Jesosy fitahina ka makaty amin'ny fiangonana tsika tsy hoe hangatapitahina ndray dia fampianarako mihitsy zany makany amin'ny fiangonana tsy hangatapitahina intsony rehefa naninona no amaty fiangonana efa voatany efa nitahin'Andriamanitra efa nomen'Andriamanitra ny fahasoavany zay le fitahina menantsika azao ny ato amin'ny fiangonana ihany riavana ato ihany no andraisantsika fitahina ahoana ozy le mpitarika teo ho an'izay rehetra malan'Andriamanitra sady voantso no marina nina ozy ho aminareo ny aninona fahasoavana sy ninona avy amin'izy aizynareo mahita an'izany ninona toetranao aloha ny idiranao tamin'ity fiangonana ity tsisy ny tenanao mihitsy za aloha alina tsy mivavaka dia aleoalohanao voakany isan'izany ve tao tsisy tao
za loalina ohatra ny ata vato voafelako eny mba tsisy lehilahy mamelo avalina vavy lehilahy any moa tatika voateny fa vehivavy fogna misy tena loza reto hoany iny fa vela hoany mitsokotoko reto misy mandroka andreo ve misy mandroka ve ny fiangonana tsy ry havana fa raha tongaty ianao ina no azonao ho aminao ny eny fahasoavana mialato ianao andeha asa ianao raha pitso ina no azonareo tsodrano za moa nany tsodrano anareo dia nitsodrano mioko anareo dia olazaiko rehefa mifarana fa amenina ivavaka isika ry havako andriamanitra ny izany tanytro misaotranao zahay noho ny amin'ny teninao nampitondrainao ny mpanomponao teo mazava ho anay izany afatra izany fa rehefa mandeha amin'ny finoana tahaka ny Abrahama izay dia matoky fa eo ianao Andriamanitra lay ionanay amin'ny finoana anananay fahavelomana fa tsy fahafatesana anananay hery zany anananay tanjaka zany anananay fahasalamana zany ahafahanay miatrika ny fiainanay isan'andro san'andro miaraka aminao Andriamanitra Andriamanitra anay eo nampianatra anay ianao fa ny finoana ao anatinay anie dia teraka noho ny fisiana ao Andriamanitra fisiana mahavelona fisiana mampitombo ny fanantenana indray ny amin'ny ho avy fisiana izay ahafahanay miroso makany amin'ny tsara hatrany noho ny aminao Andriamanitra lay tsara sy mpanao ny tsara koa dia tehirizo amin'ny alalan'izany teninao izany ary izay mba handeha amin'ny finoana tokoa fa tsy amin'ny hery hafa akoatranao Andriamanitra ankehitriny izay Andriamanitra dia manatanteraka vavaka fangatahana itaona trehanao mamerindray izay ny vavaka ho an'ny ray aman-dreny mpitandrina mianakavy izay anton'izao fotoana alady mpitandrina izao mba handeha amin'ny finoana tahaka ny Abrahama tokoa izy ireo ary amin'ny ho avy rehetra amin'ny asa sarotra sy mafy izay ho tanterahana dia miaraka aminao matoky ianao manantenanao Andriamanitra amin'ny alalanao Jesosy Kristy ilay efa namonjy anay sy mitahiry izany finoana izany amin'ny alalanao fanamasina mba ho ambininao izy ireo arovanao eo amin'ny fiombonana amin'ny ankohonana amin'ny fianaran'ny ankizy amin'ny ezaka rehetra izay tanterahana ho amin'ny atao sy kasaina rehetra dia ombany fitarihanao fanamasina izany rehetra izany tondra-bavaka koa izay ny ray aman-dreny mpitandrina izay misotro ronono nefa mbola manatanteraka ny asa mahampitandrina hatrany mandra-piala ny fofinaina vavaka ho azy sy ny ankohonana izay mba hampitombo ny heriny hatrany ianao ahafahana manatanteraka ny azakazaka samihafa amin'ny fanomponanao amin'izany mahampitandrina izany dia havita be hatrany sy ahefa be hatrany anie izy amin'izany asany ary mbola hahataona olona maro ho ao amin'ny fanjakanao Andriamanitra ary dia hanana fifaliana sy fiadanana mandrakariva na amin'izany asa tanterahana izany vavaka izay tompo ankehitriny abahanay izany vavaka izany ho an'ny firenenay izay miatrika zavatsarotra ankehitriny ny vahoaka malagasy rehetra indrindrindra ny an-tanan-dehibe dia ao anatin'ny fitaintainana ao anatin'ny tahotra ao anatin'ny ovitra vokatry ny herin'ny ratsy izay manararoatra tokoa ankehitriny eo ireo mpandrarà voaroba fananana mety olotsotra koa mivavaka ho azy ireny izay mba toky anao Andriamanitra hatrany anatenanao Andriamanitra hatrany amin'ny alalan'ny finoana izay ao anatiny
fa tsy resy akory izy ireo rehefa miaraka aminao fa mpandresy hatrany. Ny fananana no mety ho very amin'ny maha olombelona anay, fa ny fanahy kosa dia hanananay arena lehibe ao aminao Andriamanitra hatrany. Hivavaka ho azy ireny isan'andro izay mba hahafahany miaron-dondray hananan'ireo malagasy maro izay very asa hiverenany amin'izany asa izany, indrindraindrindra ny tanora izay very izany asa izany. Vavaka izay ho an'ireo nanana havana ndao sy ny fahafatesana tamin'izany hetsika izay nitanterahana eto amin'ity firenena ity izany. Ianao Andriamanitra ampionina ireny havana ireny, ameny banga indray ianao amin'ireny havana ireny, ary tsy hanala ny fifaliana sy ny fiadanana ao anatiny noho ny finoana anao Jesosy Kristy. Mivavaka izay ho an'ireo naratra ka mbola any amin'ny hopitaly, eo ihany koa any an-tokantrano maro samihafa any, eo ny hirifiry maro samihafa izay atrehana noho ny amin'izany, eo ny fijanonana amin'ny asa izay tokony ho tanterahana, ny fiainan'ny hery ao anatiny noho ny amin'izany ratra izany. Vavaka ho azy ireny izahay sy ny ankonana izay miasa mikarakara azy mba hanatenana ao Andriamanitra hatrany ny fahasitrana indray hiverenana amin'ny asa andavanandro, ary ampitombo ny fanantenany amin'ny tsara indray ny amin'ny roa avy rehetra iainanay. Mangataka aminao Andriamanitra izay ary ny amin'ny hetsika rehetra izay ho tanterahana sy efa no tanterahana, mba hanazava ny sainay ianao Andriamanitra, ahafahanay mamantatra ny tsara sy ny ratsy, ahafahanay mitondra mbavaka koa ireny fotoana rehetrareny. Bavaka manokana ho an'ny tanora izay manao fitakiana eto amin'ny firenena izay, mba ho tanora marina eo anatrehan'Andriamanitra, ho feny fifandraisana aminao amin'ny alalan'ny vavaka sy ny famakiana ny teninao, mba ho tanora aneho ny heviny tokoa araka ao Andriamanitra, araka ny sitrapona ao Andriamanitra, fa tsy ho botolo fotsiny izany fitakiana izany. Ianao Andriamanitra ary miarah miasa amin'izy ireo amin'ny alalanao fanamasina, mba hahatonga ity firenena ity ho tafajoro indray ny ainga atao anatin'ireny faharavana maro samihafa ireny, ary ahafahany misitraka ny arena tsara indrindra napetraka ao eto amin'ity firenena maminay ity. Vavaka izay ao ny fiangonana najoronao eto amin'ny firenena, hijoro vavolombelona any amin'ny toerana rehetra maro samihafa misy anay, ho an'ireny hetsika maro samihafa ireny, ho an'ny fiainanay andavanandro, hitondra ambavaka mandrakariva ireo mpitondra eto amin'ny firenena, mba hananana izy ireo koa ny hevitra avy aminao Andriamanitra, hevitra mpitondra filaminana, fitoniana, fiadanana ho an'ny vahoaka malagasy rehetra. Vavaka izay ho an'ny fiatrehanay ty herinandro ty indray, mba herinandro tsy tsohan'ny fifaliana ao anatinay, fa hanananay fiadanana hatrany, ka hiala ao anatinay ny aya, ny tebiteby, ny tahotra, ahafahanay mantanteraka ny azakazaka izay efa napetraka ao Andriamanitra ho sahaninay, na ho an'ny mpianatra, ho an'ny ray aman-dreny, ho an'ireo efa miasa, ho an'ny ankohonana rehetra, dia ho feno ny fiombonana ao aminao Andriamanitra hatrany izay, ary dia hitombo hatrany ny fitiavanay vavaka sy ny famakiana ny teninao ao an-tokantranonay ao. Maro tompony vavaka tianay asandratra eo anatrehanao, noho ny amin'ny zavatsarotra izay ainanay dia feno ny sainay te hitanisa zavatra maro eto anatrehanao, nefa noho ny akeliny izany fisainanay izany dia tsy mahatakatra lavitra izay, fa noho ny aminao Andriamanitra, noho ny amin'ny Jesosy Kristy
ilay ty anay sy mamindra fo aminay mamaly ny vavakay no anambaranay ilay vavaka tamin'ilay vavaka tsara indrindra nampianarinao ampianatra fa izay manao hoe anaizy ny danitra no masina ny naranao tonga ny ny fanjakanao ataony ny sitraponao ity tany tahaka ny danitra meno izay anasazao anay ary mamelany elokay tahaka namelanao izay meloka taminay aza mitondra anay amin'ny fakapana manafanay amin'ny ratsy manao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay amen. amarana izao vandompavan'ny zao tsika riavana ny ireo amin'ny fandarana no ataontsika dia magataka ny mpitandrina fahasamanana olitra ny tsodrano. raisany finoana ny tsodrano tononona amin'ny anaran'ny tompo hitay ianao anie Jehova ka hiaro anao ampamirapetra ny tavany aminao anie Jehova ka mitra fo aminao mananatra ny tavany aminao anie Jehova ka hameanao ny fiadanany ho ao aminao anie ny fiadanan'ny tompo amen. Petraka isika fafaka mangai. Dia ho an'Andriamanitra ireny ny voninahitra amin'ny anarany Ray sy ny Zanaka ary ny Ray Masina.